fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotra ny malay misaraka groupe anareo zao indray tantara indray miaino nampitondraina ny lohateny hoe elan'ny toratorahana tantara no sorata amin'ny ora lamendrika fity. Novelomin'ny vero anitra Lina Lisy miaraka tamin'ny Tovo Zaka ary Prinsia nandra fiosonana totosa Tovo Andriambololona studio Niprod. Afaka mandroso manaraka e. Salama tompoko. Salama tsara, mahazo toerana ianao ary e. Misaotra indrindra tompoko. Madame raha nantenaina so nivo malala? Eny tompoko. Eny ary. Rehefa nidiniana ny mombamombanao dia hita fa tena mifanaraka tsara amin'ny olona tediavinay. Fa ny indro kely dia Ahoana izay tompoko? Hitanao mila olona efa manana traikefa ny orinasa. Nefa raha ato amin'ity CV ity zao dia mbola ohatrany tsy niasa mihitsy ianao e. Eny na dia atao hoe stage aza zany dia tsy mbola nataonao mihitsy sa tsy zany? Eny tompoko, mba ataovy re izay mety tompoko. Tena mila asa nge zaho e. Mingavy re. Mora mandray be ne zany sady kinga e. Tsy handiso fanantenana anareo sy ny orinasanao ny fandraisanao ana ato e. Ay, afaka manome formationnao ihany za amin'ny poste secrétaire de direction anao saingy Saingy ahoana tompoko? raha mifanaraka tsika dia afaka tonga dia miasa avy hatrany ianao sa ahoana? Way, faly be a. Zany Misaotra indrindra tompoko. Otry, mbola misy fanarahana ane ozy izy taminao teo fa tsy hoe ao dia falifaly eo e. Lazao ary tompoko fa miaino anao ahy e. Zany ve dia tsy efa hainao e. Mila pikarakara ny biraoko, y compris koa ny tenako zany raha ny tena marina e. Zany e. Ahoana moa zany tompoko? Eo koa anao dia mody fanina eo e. Hitandry secrétaire ako indry dia sady ataoko deuxième bureau. Ahoana? Mety? Manaiky? Sady indringe manja kely e. Tena mety amiko tsara mihitsy sady tavy ny volony. Jereny e. Dia omenao anaty daholo zany izay ilaiko rehetra? Eny akia. Tsy ataoko misy mampahory andry mihitsy fa mitandrina tsara fotsiny tsika mba tsy hisy atsikaritra. Eny e, manaiky ary ahy e. Zany e, dia zao dia teneno izay olona hovelany ao hoe atsony taleonina reo rehetra manaraka fa misy réunion maika be ho alehany zao dia zao. Zay? Eny ary eny tompoko. Zay ary e. Oradoara, mangatsika fotsiny nety sakafonao ty fa oatra ny jerijerenao fotsiny e. Malaina be ahy e. Ohatra loka efa le tena tianao be igny e nataoko eo e. Efa talora nga zany izy efa tsy tiako tsony io zao. Aleoko mihinana any amin'ny hôtely indray fa tsy. Zany e. Tena tsy hitako tsony izay atao anao. Niova be mihitsy ianao Fa maninona nefa raha mba teneninao anazy tianao ataoko dia ataoko nge. Aza be sermon eo nga fa mahakaleo ka. Aiza ny telefonako teo fa tsy. Hay, aleo fa angina ary ahy e. Ie, zahay mihitsy koa mifahendrena fa tsy mahanorosory fotsiny eo ary lasa rangaloha.
ataoko ahoana mihitsy ary mivadiko iny e. Inona mihitsy ny tena ankalany anahy. Ny arena marina manova olona ka sa ve izay ilay mbola tsy misy zaza e. Zaho nefa mitsabo tena ihany. Ary aleo aloha ampirimo ny reto vilia reto. Tsy tiako tratran'ny rasoa mantsy ny reto sakafo tsy ingitiany reto. Mahasary mpisaina fotsiny. Ny tokantrano tsy ahaka e. Allô, makanisa ty ambroky nge anao azafady zao e. Azafady Andriamatoa le. Midira de idio ny varavarana e. De avy eto kaiky eto loha e. Ka mbola be dia be ny asako Andriamatoa le. Fa iza ny tale ha? Aza manao zay mahatezitra ka. Eo ary moa e. Elako masika. Ka ianao manao zay mahasosotrako. Za efa tsy natory mihitsy tamin'ny alina manontolo fa maika hitanao zao maraina zao. Fa antsay e. Tiako kosa aloha ty robe manara-batana fonanaovanao ty e. Mila tsy ho tafatombony eto marina mafy. Ay. Ay, ianao koa. Avy mihitsy loha eto ampifoka eto anao ka. Eto. Tena tiako kindry. Marina e. Zany ve? Ye? Tianao no mivadinao ve? Efa hoe ieno Malala? Ahoana ki? Za ty aka rivotra. Dao tsika ho an'ny Tamatavy e? Zay ny tindry. Ao ary fa ho taterahantsika kia. De tsy ataontsika ela fa miomany ry fa rapitso ihany de andeha tsika. Hoe, tiako be ny lahy ty e. Zany. Ao aloha bisou kely ka. Ao ary. Yanta! Ahoana? Misy ilainao ananga? Ka ilaiko matoa atsoko e. Fa misy inona de fa mitabataba be tsy mahay miteny ora mihitsy e. Aza be teniteny ora fa mahandreraka. Omany ny akanjoko izay fitaovana tokony hoentiko mandeha voyage fa andeha hamonjy réunion any Tamatavy za rapitso maraina. Ohatray? Ohatra inona indray? Fa nga lasenao indray mandeha amin'izany fa tsy ny adjoint ka. Tsy ho takatry io loha kelinao io zany na ho lazaiko anao eto mandra-parivan'ny andro aza fa mangina teo e. Amboaro hoany etako de ampy zay. Eny ariko. Fa amin'ny firy zany ianao mandeha? Ohatra le raha matoty ve tsy mahalala teny gasy e. Andana ho amboaro ny etako zao. Samy andrinina indray ianao vao andehanao an'izay. Eny ary. Ody chef-joary a. Mandrosoa ianao dia mipetrapetra. Ie, misaotra tompoko. Ka inona izany atondia? Voasaika antsinao mihitsy nge za io e. Zany ve? Tena saika tsy ny lamina nge le farany teo iny e. Tena taraiky be vao tafavoaka ny zalahy entana. Ka tsy maintsy nahodina aloha ry zalahy. Tsy hoeny amin'ny porko. Voatery ny mena misy eo afa mihitsy dia variana tamin'izay koa e. Soa ihany alohantsika fa efa vanana. Tsara be zany. Fa eo indrindra tsika izao. Anatitra n'ity cadeau kelinao ty ohatran'ny mahazatra no antony hanogavako eto izao. Fa izao efa misy mavesatra ndray ihany no manina ihany ka miomany ianao amin'ny tetika fanamorana rehetra. Efa tsy ho elo mantsy. Zay ny tena tondriako fa mahazo tonga aby ianao aloha e. Mahakasitraka nga lehibe a. Aza matahotra ianao fa haitsika foana io. Aty amintsika ny baolina. Mahatoky anao a sefo a. Zay ary.
efa daholo zao ary noho izy mangina kely daholo aloha tsika fa somary mamaika kely ihany za io sady sao koa dia hisy atsikaritra eto ny andro koa moa ty efa me alina ihany raha misy fanontaniana dia any amin'ny DSB laisany miresaka ka zao ary vaky fasana misy ao antsika manaraka eno laisany tsara zay vaky fasana somary enjakenjana ihany io sady tsy mbola fanaontsika io ndray zany zao ny azahoana volabe sy mampanankarena aingana le bois de rose teo efa saika nitsifotra koa noho izany ary dia mila telo lahy akoatra ny DSB hitondra ny tomobile zay voatendreo dia tandremo tsy mahavita amin'ny mission fa tapatenda efa hainareo zany fa tsy misangy io dia sy tohizony lama rehetra zay fa manantena mission accompli mazava malala ahoana kipiso tena faly be zany ka zay mahafaly indringa eo ano ataoko isan'andro zany tiako be ao ary loha piso kely indri tsy menatra olona mihitsy ka olo tiako koa sary ve dia amenatra any hanorika azy sady mba izay sy tiavako amin'ireo mpanao vakansa be dia be reto mihitsy hoe na zaka sipamanja kely so koa mantsy misy mikandrakandrana ka ho lasa ny sasany eo andriko so ila ihany no tiako anao rery zany sambatra biara zany ki ny tena marina fa malalo ahoana ke dao amin'izay monjy any toerana natokako anao ay tokoa mondriny ny safidy toerana toritsika sady efa manomboka mangatsika koa nge ty amoron-dranomasina aty fa eny ndao ary ndao ary fa ndraso loha foatra misy miantso ty commissaire ty miarabanao commissaire inona ny vaovao zany ve tonga dia atao vao zay mety fa rehefa tonga any mandalo hoay le ty aleo ary fa hitodito hiverina tanary za zao dia zao eno zao dia zao ok ary ok fa hoana ho ny chéri fa misy iny tena mifona ki za chéri fa tena tsy maintsy mody raha-pitsitsika antray fa ahoany ka zanyko nefa mba saika nisy surprise ataoko nefa raha-pitra kandriany mbola afaka mijanona fa za ky tena tsy maintsy miverina fa very vola eo nketsika very vola eo tsika raha vao tsy zany no miregle an'izay zavatra izay inona koa no ataoko aty miaraka aminao no tiako so le molotra kely milongilongy ahoaka fa hiverina aty tsika sindria manalaka zany eno zay zaniko ary ndao amin'izay moa anatra nyity taratasy ty fa mila ny sinianao maika ay oay mahafatifaty mihitsy ndry zany androany ao mihitsy aloha roako fa tsy atro mihitsy zany ka ao aloha raha toara fa maninona indray tsy midinga io varavarana io tsisy tonga dia samy tsofoko zany ki eo tena tsy ampy mihitsy nge reny tany tamatavy reny ki eno ako enao ihany iny maikamaika teo sy ka hitanao ihany fa tsy tia orinazy ty fotsiny ngeno endreketako fa esory aloha ty tananao ty fa so misy miditra eo ka ndriko ndry ihany ngeno teanao an'izao fitafy zao oay ianta fa ahoany zao raha doara ay zao ny ataonao ato mifampisafisafy sy fa zay zao hitanao zao kay maninona ka mampahery azy fa misy fahoriana hoana iziko ay
mankahery azy zany ny tananao misafosafo eny amin'ny fehany. Azafady madama. Ndana mihitsy aloha mivoaka sao hiaran'ny atezerako eto ka. Ianao mihitsy ny lasa mivoaka mibraoko ry anta. Sisy idiranao mihitsy ny toeram-piasako, orinasako ty, mazava. Antray inona? Vehivavy kely loha sady tsy mahalala fomba. Tsy hoe tranoko manokana ty ka afaka anaovako izay tiako atao ato. Eny aleo zany dia rehefa tsisy vidiny aminao. Aiza moa no mba azo zazako? Fahoriana sy ranomasy foana ny ainana. Ianao mihitsy ny vehivavy sarotra atao. Tsy mahay miaina. Efa miadana dia mbola mitady aretim-po amin'ny zavatra tsisy fotony ihany rangako. Maninona raha mitady dokotera mahitsabona tena fa tsy lany andro fotsiny mitsikilo an'izay zavatra ataoko fotsiny e. Andeha Ndana mihitsy. Hoentiko se dia araka amiko fa tsy afaka ny shoferako androany e. Izay nge ny antony nandalovako e. Mazotoa ianao. Nareo moa zany e. Lasa ny koa rangahy ianao fa tsy. Ty fiainako e. Ty tokantranonay sisa. Rehefa te hody raha doara dia mody. Laza ho mandeha mivoaka ny faritra foana. Zara raha mba misy fotoana hiarahanay roa. Za koa hatramin'isiany ty zazakely ty dia sanakeny amin'ny orinasa antsony. Tena tsy zakako mantsy nahita an'ireo rafiko ao ireo. Fa ny mba mahafaly ahy fotsiny aloha dia rehefa mba eto raha doara dia tena manambitamby sy mikarakara. Tsy manao teny mahery tsony. Ny zanany no antony anaovany an'izany. Dia raha teraka ve za dia mba mety hisy fiovana ihany izy e. Asa re. Oay, misy olona zany. Ay moa nendra sotsy teto androany. Tsy maintsy midina zany mamoa an'izayko. To nivo ve? Fa inona no ataonao aty? Azafady madama. Misy resaka tiako ifampidiniana aminao azafady indrindra. Afaka mandroso ve? Fa misy inona e? Za tsy te hifamaly Hitanao tsara angamba fa efa mitondra voka zao. Ka tsy hifamaly aminao mihitsy iny adondiako ka. Ay, mandrosoa ary. Fa tsisy ninona rosoko anao aloha ato Tsy niasa mantsy ny mpanampinay androany. Ka mipetrapetra ary. Dia fitipitiny ihany ny resaka ao sao tonga tamiko eo raha doara ka ho trahatra ny entsika ka tsy ho tiako. Fa zao le izy madama. Mifona aminao ahy e. Mifona raha niaraka tamin'ny vadinao. Tena tsy vidino anany ireny e. Nila asa moa ny tenako dia tsy maintsy nanaiky. Ka tsy azoko mihitsy e. Ny fiarahana aminy ireny takalo ny fanomezany asanahy e. Nefa ankehitriny tena latsapaka taopoko ny fitiavako azy. Izy nefa tsy rototra amiko intsony fa efa mirana indray izao miaraka aminy. Dia inona zany no tianao hatongavany e? Sa ho teneniko zany raha doara hoe misaraha amin'izany mirana izany fa marary ny foninivo? Mba efa nisaina sy nandinika tsara ve ianao taloha nandehananao taty e? Ohatra mandany andro fotsiny ianao ka. Ka tsy izany madama. Fa ahoana e? Ka izany e be voka koa e. Maninona tsara? Tia lozanareo? Mifona madama. Tsy mety raha doara fa na za miasa dia esoriko ny zaza, na za mandeha. Tena tsy hitako izay atao madama. Ampio re za le lafiko ny faladianao e. Tena mafy ndrika. Tena sa.
tena marina e. Dia aty amiko tompom-bady ve no angataka vahaolana e. Ngandry ny era tamiko taminareo nanamboatra an'le zaza e. Sa niaraka tsika? Olombelona ihany ane hafa tsy anjely e. Fantatry ianao madama fa mpivavaka matoana nantonao anao aty. Ie, dia nararotinareo ny fahalalako an'Andriamanitra. Ie, dia ahoana zany ny hevitrindrika? Anala zaza sa andeha? Aleko madama mandeha. Analavitra azy aho fa noratra ny loatra ny foko e. Misy azonao anampiana ve e. Miangavy re tompoko. Sady mampalahelo ndry mahatezitra. No za mitondra vokany tsy asahiko mikasitanana ndry a. Zao ary omeko volondry dia mandana. Ndanany amin'izay mety tsy ahitany andry tsony. Aza mifanerasera aminay mihitsy a. Tsy azo ndriam-pahafantarana andradoara ny fisian'io zaza io. Fa manimba ny tokantranoko sy no avy ny zanako. Fa kosa ampitondray ny anarany fa tsy maninona. Ka ahoana, mety? Tena misaotra anao madama. Eny e, tongava soa ny harena kelinareo. Any andro iray mety tsy tsika no tafahoana fa reto zaza anaty kibontsika reto. Izay tokony ataoko ihany no ataoko rinivo a. Mino aho fa ilamina ny tokantranoko rehefa teraka ny zaza. Fa andraso fa alaiko ny volanao. Nefa aleo akisaiko nomeko mba tsy hisy olana amin'ny volako ato ka. Mety foana re izay ataonao madama. Vetivety ary. Mba aingana ianao ry valosora hiaraka amiko fa tara. Kely sisa ry papa. Tamy e. Mody ataondro nga nareo mianaka sa tsy mody? Miakina amin'ny asa ihany io raha matoa. Miantso anao ihany raha sanatria ka tsy mody. Ary valosoa? Za angamba hiaraka hisakafo amin'ny namako ka. Ary ndao amin'izay ary. Bisous maman. Ie, ary mandehana amin'izay fa inona ary ty e. Efa nambady rapitso mbola mitakizikisina amin'ny maman ihany. Zay fa lasa rehefa tsy andeha ianao ka. Jaloux indray ry papa. Dia izao ve norotso ary vao tonga. Ny olona efa ela be ny andro teto. Bonjour ndry. Aza be dongo ho aho. Ka sarery ve ny teto efa ho adiny firy izay ko. Ndasy hoe vao amin'ny ray mahery 3 minitra nge izao e. Za mety tara 3 minitra fotsiny nge za malaly. Ka tsy ilaiko aho ianao tara na dia 2 minitra aza. Marary nge ki izany e. Avelao arary ihany. Fa inona aloha no antsika e. Za aloha inambary fa tena nona be a. Tena mafy be ny asanay teo. Ay, ny anahy atao avy anito dia asivy jus. Jus de citron. Garçon, mba hanaovana ny retiny dia le jus tonga dia mba harosoy a. Soary a. Ahoana ki? Fa ianao manao inona tsy miova mihitsy e. Fa tsy miova ahoana ki a. Sa tediavinao vadika vehivavy a zany. Esh, ianao koa mianiaka. Ny endrikao a tsy hita mihitsy hoe zokiko 3 taona e. Shhh, aza miteny mafy aky fa mahamenatr'olona hoe efa olona be le bandy a. Fa inona marina ho mba hitiavan-driana ary malala. Ka ianao efa ela be mifanerasera tamin'ny papa. Dia sady koa tsy mampijaly anahy. Sady ianao matampotampo be anahy dia Andraso vetivety aloha za chérie andray amin'ity appel ity a. Allô? Izy io azafady e? Hay! Nga lehibe? Ie, afaka ka.
dia izy io okey ary tena tsy maintsy mandeha za valisoa fa misy ilainy lehibe anahy Zay indray ianao. ao fa tsokindry avy eo dia tia ny vola dia aloha avy daholo ireo baindry Zay ary. Atiringa commissaire fa inona ary ty merikerika be ty a? nga lehibe ka le tomobilinareo koa nge mety be hatramin'ny fitaratra voay ty fa sao misy mahita eto ihany Midira re. Fa inona ihany ary mbola mampatahotra anao mifanerasera amiko e? Enao nge efa avy nantoko e. Soa ihany aloha fa nanaiky moramora valisoa e. Nanamora ny asantsika mihitsy. Nareo koa moa mahay manjony raha teo. Avy hatrany dia roboka le zanako marina. misy mahay ve tsy ianao e Aiza kosa e. dia efa nadaboka andray madamo zo fa efa nahita ny fia tsy ratsy kosa aloha fia e hitako eo nga lehibe tsy manaiky mihitsy Ty vavy e. Mba lanjalanjao ihany farafozanao nge za e. Sady ty ary aloha ny cadeau ohatry ny mahazatra e. Tsara be le fiasanareo farany teo iny a. Mety iondrana kely any manan-karany a fa misy serangeza be ihany ka mihetsika nareo mba hampandray ny namana manakatsaka anany a. Zay. okey voaray ty nga lehibe ary tena matevina izy zany mahakasitraka e Zay ary e. Inona ny atao anao dadabe a? Inona tsara hoerikala kely ty? Dadabe ahoana ary? Ndry aza ataoko fa tsy haray lamba amiko eo raha sanatrika esorika eo ny Zao fa tsy tejery aka. Otry. Ka reto neny tiako jerendry e. Inona ary mampitapy maso andry eo e? Jereo tsara ny patiny. Ka hoana? Mbola mitana ihany aho. Oay, samy vola be marina. Mihetsika indriry sarindra. Ty ve avidiny eo tsony fa ny vola be aloha ny tena ankehitrehany. Tao tsy mateny. Iraraka atao anaty sambrato nge ny hafarany ty volotirika kely marina e. Azafady ary. Ka inona ary ny azoko ataonao re tompoko? Ndry zao no mety amiko ka hoana? Ka za nge mbola miasa e? Ay, ka zao ary. Meo fotsiny ny mandry a dia atsokindry rehefa avy eo. Okey, andraso ary. Omeo anaty ny telefonanao ikopozeko anazy ary. Ty ary. Ahoana tsara hoe ry zalahy? Dia ahoana zany? Fa aiza nareo zao e? Radezy a. Lisa ve te ho tapadoha e? Dia efa nisavaina ny trano? Jereo le gony misy an'le volamena aloha. Tonga any azy zany zao dia zao e. Tezibe, aiza daholo mibandy? Ho eto any amin'le trano mihitsy aloha hijery an'izany. Hoay le ty e. Midanadana be ty hevitra ty nefa io misy hidiny. Ao aloha lahy idirako ka.
Dezy dezy be tena very marina, tena netindry zalantsoka zany ny volamenako maty marina, tena very idilisana angeny io trano io dia mialala isany teo fa misy zavatra tsy mazava mihitsy eto tonga dia zao ihany nareo dia miakatra ny tanahy zay, zao ihany laisany hoa dia miakatra tanahy fa tsy midororo eo. Fa inona mahazo anao Zaho tsonao amin'ny alina be ty kanefa efa ho adindray za zay teto nohatry ny tsy fantatra akory ny fisiko. Andeha dia mbola tsy dia alina ny andro ka. Tena azafady eky malala. Aleo za hijanona rery ato mihitsy aloha fa tsy. Dia iny ny volandry fa lany fotoana teto fotsiny ka sao dia tsy ahita taxi eo intsony. Zany Ok. Dia atsonao ihany raha ohatra ka misy ilavanao anahy. Eno va. Nahazo indray alondry ry Sarindra. Lehilahy lehibe mitonantonana. Za efa nivolona tamin'ny tetika. Brigadier, ho eto any amin'izay io bandy io hiandro famotorana manaraka. Ahoana reny fomba ilazako angaradoara fa avy amiko ny nampanjavona an'ireo volameny. Naily be koa inspekteur naraka saika tratra. Hany ka nanaraka ambokony hevina. Tsy nanaiky mihitsy izy raha tsy nidina tany manakara. Ka inona ary ny hevitra? Ndeha ajanoko any amin'izay ranga ny fanaromana ny radoara ka fiara-miasa fara nitidy ajanoko. Tsy maintsy saromana mantsy radoara sao dia tratra ny inspekteur eoko. Zareny trano asiako an'ity zavatra ity trano mitokana maizina hono no ametrahana azy ity. Za kosa ve dia ivery maina fotsiny fa tsy maintsy mba hitady hevitra anano vola be. Tsy misasatra tsony manomboka androany. Mitombondray zany ny volan'ny lary radoara. Mba hanaovy an'ity nge azafady ie le 70 centilitres mihitsy ka misaotra ary aleo mena sakafo amin'izay ianao ry fanahiko mino fa ampy ity ka tately ray vera ihany dia ny atsasaky ity toko ity. Zay araraka ato amin'ity tandrokombo ity amin'izay zay mazo to homana kokolampy Tonga tanahy ihany an'ity marina. Aiza amin'izao ary misy an'ilay orinasan'ny radoara. Aleo rangahy hijery eo telivan-tanana dia izay vao miantso anazy fa alery izao ilay gagla iny maheno an'izany hoe tonga aty hivaly aminao tsy ho ela ny nataonao radoara
faly be zary tsoary a vitaka amin'ny fianarako tratraka any ny tanjoko. Eno arikiry valosoa tsy namelanao mihitsy a arabaina alohakia dia mahereza fa tsy moramora ne io toerana misy anao io misaotra betsaka ary tsoary a raha tsy mifansoe amin'ny papa sy ny fanohananao ary ny tambotambony maman nampazotana hianatra tsy tratrako mihitsy aloha ny tanjoko e. Raha ihany izao ny tanjontsika afaka mifanampy tsara tsy avelantsika eo afa-maina izany ny ratsy ie marina izany ary andao amin'izay akifa efa sasamiandry izay raha doara any amin'ny restaurant ndao ary e. Tena mangina izy izany ka ary aloha ampiretiny ty labozia ity fa maizina koa izy izany a. Zay ary aiza ny fatapera sy ny takotra tika dia ahoana moa mampirehatra afo kely a dia atao eto amboniny ny takotra dia asiana an'ireto tapakazo vovokazo reto eto amboniny. Zay io kosa fa manentoento ny fofona ka tena miparitaka eraky ny trano ny entona ary aleo mena sakafo ohatran'ny mahazatra amin'izay ny kokolampy alohan'ny fiantsony aiza moa le tandrokomby teo tika aleo mena sakafo amin'izay izy. Zay ohatray tena vetivety dia ritra n'le izy aleo ampiana ihany aloha. Zay dia apetraka eto amin'izay aloha ity dia arehatra ny agaribaty dia tsofina ny labozia. Zay dia atsoko amin'izay fa efa amin'ny 7 sasany izao. Masina 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 miantso anao ary kokolampy avy manatre fa tonga amin'ny fotoana ilako anao. Masina masina hoay marina misy ohatrany mitroka zavatra izany ohatra ny hoe misotro ohatray le tantely sy toka ka izany trohan'ny kokolampy izany ary tsy miseho mihitsy izy nefa eny fa zany mihitsy ny tenenin'ny dady fa tsy zakan'olombelona hono ny fisehon'ny kokolampy. Aleo raha ngato izana ny fiantsona fa zay ny toromarika mantsy mibaiko anao amin'izao ora sy fotoana izao lany vatsy aka maniraka vola ihany no ilaiko iny ampiarahako amin'ity taratasy dorako ity ny taratasin'ny orinasa angalana ny vola mino afa efa tonga any aminareo ny emboko reto zavatra ny dorako reto ka mandehana re miandry anao ohatray marina tena resy tory teto tokoa moa mangina sady maizina be vao lasa le izy teoko
fa mba nifiry loha izao e, tena efa adiny roa izay ny lasa marina ary mba inona ary izany malemilemy voatsapako ato izany a aha toatrany marokoroko ka aleo hoe loha tarafiko amin'ity telefônina ity fa tsy azo atao mantsy ny mampirehatra jiro. Ohatray sakosy telo reto, inona izany fa tsy vita ny mission e, ary aleo hiala teto amin'izay dia hoentiny reto. Andraso aloha, andraso hoe jerena kely aloha ny atao anatiny na izany aza. Reo ny vola be Radoara, tsy mandaingy dady fa tena mandaitra. Misaotra amin'ny masina e. Tena mahavalalana mihitsy ity fahaverezam-bolondray mandeha ity a. Izay mihitsy ny natsoko anao. Za koa aza mba valan-kelatra ka ry Tsoary a. Aizako tsisy vaky na ny kofra na ny varavarana, tsisy namantarana mihitsy hoe nisy namaky. Aizako na ny caméra de surveillance aza ne tsy nisy ninina mihitsy e. Tsy nisy azo nijerena koa moa fa ny circuit daholiko. Tena mahagaga ka. Fa tsika ilay niaraka anakeny iny a. Za tsy te hanaitra anao fa tonga dia mivoraka be ny lohako. Na iny fofona maimbo be a dia fofona toaka mitofaka be. Saika iteny ihany a fa ohatra ny kenda sy ny raikitra ny lelako. Ie, tsikaritry any aloha ianao ny hanahana be teo alohan'ny varavaran'ny kofra iny e. Za moa maika nijery ny tao anatiny dia lasa mety misy hery hafahafa miafinao ka. Efa ilozako kely aloha ianao ka. Eny ary. Tsy mivily mihitsy Radoara marina. Sa ve fa mahanako izy dia amin'ny fomba hoana nefa mety hamantarany anahy. Tsy mitompina rangahy izany eritreritra izany a. Fa misy mahatsara azy ihany aloha ny tsy fahatongavany. Izao mba hitako daholo ny tranony, ny orinasany, enina lezana ny vavy aza. Miadana erika ala fa za tia kambody velondray. Trangam-panafihiny iray somary nampametra-panontaniana ny maro no nitranga tamina orinasa lehibe eto amin'ny renivohitra ny faritra Analamanga. Ny alina izy oma fa 13 Novambra 2024 lasa teo. Inona koa tia voalaza ny vaovao? Araka ny fanadihadiana dia tsy nisy endrika fahavakisana na fanafihana tao amin'ity orinasa ity, fa kosa ny vola rehetra tao amin'ny kofra no nanjavona avokoa. Mipetraka ho mistera araka izany ity tranga iray ity, indrindra fa ny fifandonan'ny herinaratra izay mitondra ny herinaratra amin'ireo fitaovam-panarahamaso rehetra tao amin'ity orinasa ity. Mitohy araka izany ny fanadihadiana ary ampita eto ihany ny mety ho toyiny izany. Fifandrifian-javatra ve sa taditsiko matsy ilay sataraiky be avy niasa iny dia Odry Radoara, tsy ilay fiarany ve ty? Andraso loha efenako eto ka. Tena izy mihitsy io. Inona hoe izany lasan'izany? Za efa misaotra betsaka dady a. Mahatoky anao a fa tsy ho very fotsiny ny volako a. Mandra-piaona ianao e. Inona ary nataony Radoara tao amin'ny tady tao? Io izany ilay mampanankarena azy ohatr'izao? So ihany aloha fa tsy hitany hafa ny afina teto e. Ary aleo aloha alehako amin'ny tady dia anontaniako. Ary lazaiko azy ny marina rehetra.
Allô? Andalana ho any amindray mihitsy aho zao a. Efa kaikely zay vata vavady ary ako. Tapahako fa tonga dia voainy varavarana. Biso. Sarindra! Voaika izy avy efa eto a. Zay ve anao fa mahatsero? Sindriko amolo biso kely. Mba hitanka lehilahy be tsy manatsa tena. Andray kosa aky. Zavy aky mbola mitady vola dia ataondrian'izany a. Sady dia zay biso veky dia tsy mba homendry anahy. Fa andraso aloha, andraso. Jerenge reto e. Vola daholo ny atao anatiny reto a. Maninona? Zany ho a. Vola ahoana koa? Teza koa na hitanao vola efa ho 3 sakosy. Fa inona marina aloha ny asanao ty e? Sa aza be fanahina fa zany lehilahy miketrika e. Fa zao a, aza kity andry aloha ty fa saripady be ny zavatra ato a. Dia efa mampitandrina andry mihitsy aho zay a, tsy azo kitikitihany reto. Zay fa ndeha hanao dosy kely vetivety aloha za fa tena ohatran'ny tsemboka be mihitsy a. Eny ariko. Ary aleoloha rarotiko amin'izao ny fizavako an'ity. Tsy matiko lolo mihitsy mantsy. Sady tady raha teo tsy niteny mihitsy na dia efa nisokiriko aza. Loza marina. Tena izy tokoa ty. Ty izao ny tandrokombo misy azy dia reto koa ny toaka sy ny tantely sakafony. Tena tsy nahadiso aho mihitsy mieritreritra. Ary tena nitombona daholo koa ny ahako rehetra. Eny fa na dia tsy nety niteny tamiko aza tady rehefa nanontaniako. Sarindra! Tsy efa nanafatra anao moa aho hoe aza kitikitiany reo, ha? Tena tsotra taminao ary kiala kely ty, ha? Tsy mbola nisy ninona vita akory tamintsika nefa efa vola be ohatr'inona. Miala tsiny aminao a fa tsy ambaratelo ny areko ny kitikitianao ka tsy afaka ny andefitra tsony ary kiala kely ty a. Kanina koa nefa tianao e? Lehilahy tsy manaja tena. Adalam-behivavy sy adalam-bola. Sady koratsy lany koa ny lehilahy eto Madagasikara ka ianao koa nandehanako iverenako eto. Oh to e. Nahita ny vola be ako ty tsy naray lambako eo no vola dala topo ranga mitapitapy. Zaza mba ianarana vingavingaina kely a. Zany e. Inona ngany an'ity a? Ohatray tena atorany ty marina. Kely aina nefa be vavako nge ty e. Lany teto fotsiny ny alina marina. Aleo aloha antso receptionniste hiaraka hibatany ty anaty fiarany. Lazaiko hoe narary tamiko ty dia hoentiko hamonjy tobim-pahasalamana. Mety zay ka. Aiza moa ilay interphone teo? Ty. Ary mba lasay zary da nga lehibe nefa elaela tsy nanatitra vola mihitsy. Andraso hoe zay voatsaroko. Somary nanao farahatenika rainy tamin'ilay aferana volamena ny tsifotra farany iny. Tadidiko tsara. Tamin'izay ozy izy hoe tsy mila fanapilina tsony ilay ty fa nahita ketrika tsy azo nizanizenjehana mihitsy a. Hery maizina. dia inona ary zany? Aleo atsoko mihitsy aloha valisoa dia hanomboka naraha mahatso azy mihitsy zahay ka. Sao dia mba izy mantsy ny ambadika ity vola be very feno mistera ity. Tsy ao amin'ny orinasa paparotsoary a. Dia efa tsy nody koa nefa izy zay efa ho 3 andro. Atsona izy tsy mandray. Dia avy eo mandefa mesazy indray hoe mbola sahirana be ka tsy afaka miresaka.
Hafahafa mihitsy ka. zao ndao atao e ndao hiverenana any amin'ny orinasa mihitsy dia raha eo ny tomobiliny dia endrasantsika eo mihitsy izy andrasana eo izay voahany dia arahana koa izay alehany. Ianao koa ohatrany tsy menana mihitsy. Vao eo anie izany teny amin'ny orinasa e. Tsy eny izy. Sa sao ianao dia mahalala ny toerana falehany dia andraso aloha misy torche ve eo amin'ny boîte à gants io jereo hoe andrasa ry hoe ie tia misy fa ahoana. ay ndao tsika andefa hitako ny misy an'iny. Fahatsoary a. Ndao tsika aloha andalo kely any an-trano alohan'ny andehanantsika any hijery amin'ny maman fa ohatrany tsy dia salama mantsy izy. Sady ampilaza azy koa hoe somary taraikiraiky kely tsika. Marina tokoa izany sady anararaotra-kaina kely sy sakafo kely aloha tsika fa aleo hariva eo mihitsy vao mandeha. Raha any amin'ilay toerana ny eritreretiko mantsy ny misy an'ny radoara iny dia tsy mandeha atoandro izany iny fa alina ihany. Fa ahoana koa no nahalalànao an'izany tsoary? Kay ohatry ny tena marary be aky ny vavoniko ry valisoa. Izany ve? Mety le ianao tsy ny sakafo maraina angamba no nahatonga an'izany. Ndao diaingana dia misakafo any an-trano aloha ka. Efa mandeha mafy re zaho e, ianao koa izany. Valisoa. Ahoana izay ry maman? Efa maika ange izay e. Mba charge kely anie aloha ty telefonako ty fa sao dia tsy ahazo anareo ara vao miantso nareo e. Ie, sady soa maman dia matory be ka tsy hahiano izay fiverenanay dia atsoko. Sady nendrasoa moa iny efa lasa nodiniko. Dia mba mitandrema tsara nareo a. Endry maman a. Lasa izay a. Efa manomboka mangatsika koa zany andro zany ka. Aleo aloha mena sakafo ny arenako vao mijery any kiala kely ao aka. Aiza indray le toka sy tantely teo ary. Reto ka. Ahoana ho ary tsoary no nahitanao an'ity trano aty akodaoda be ty a. Aza be fanontaniana aloha ry valisoa fa aleo ajanona eto ilay tomobilina ity dia jerena koa raha ao aloha ny fiarany izay tsika vao miroso. Io tokoa ny fiaran'ny papa. Ndao amin'izay tsika ivoaka dia makaiza moa tsika izany. Mivoa moramora aloha dia aza karatoka ny varavarana mba mora hidirana koa mantsy amin'izay raha misy ny alerta. Soa koa aloha fa dia volana ny andro dia mba tsy mila jiro tsika fa ho enty ihany aloha ilay lampy nefa. Ok, dia makaiza amin'izay ho a. Makaty ambadika aty fa aty mantsy misy toerana afaka hitsolovana an'izay rehetra ao anatiny ao. Avy ianao tantanako. Eshi, commissaire, inspecteur anie tia miaraka aminao ety e. Tarety fotsiny lalana fa manaraka anao a. Mangina aloha fa misy olona io anatin'io izany. Ay izany. Avy aty aingana e. Eto tsika mahita tsara. Tsoary a. Io misy olona mifatotra sady midaboka be amin'ny tany. Ay, misy jiro kely mirehitra ato. Io izany ilay mazava kely hitantsika teo iny. Mangina ho aho. Misy olona miditra io. Ndraso hoe tena radoary io. Ay izany. Kalma aloha ny Valisoa. Fa zahay koa ve kiala kely ity tsy mifoto ao ihany e.
kely aina nefa manandrakandran-doza merena teo a ay aza mandaka mafy ohatr'izany ianao rangatia marary mihitsy ny lamosiko tsy hainao mihitsy ny baiko a ary merena teo ty de hoany reto sakafo reto ranga zaranao ary mbola omeko hoaniny ianao tsy mila avelao ao fahateto amin'izay ianao ihany no manohy ny zay le vavanao mipetsipetsona zay mihitsy le maharombotra ana zay a ao aloha tapinona am'ty mihitsy ny vavany ty fa nitatatata makarentsofina iza koa nefa ny ahinao nyty io ary eo ianao fa lasa fa tsy aleo mena baiko ry zalaho avy amin'izay fa mitady ho ratsy ty ry tsoary ary ndao sady ikisaka fa lasa tsy papa teo tena vonina ve ianao ry valisoana de rainao azy io ijoro ianao efa asany akeko ny aty ka na iza de tsy mitsitsy amin'ny lalàna efa na de ianao io aza jery aloha izay ataony tsika koa ty to tsy mahita na inona na inona fa de maizina be ary ohatra ny manemboka zavatra izy zany sady misy fofona manitra be moramora aloha ianao masina misy miantsoantso be masina ozy masina ohatra toa tsisy migodigodina mihitsy de tsisy rivotra koa tena tsisy ninona fa ahoana koa ary zany sa tsy ampy ny sakafony ao aloha jerena ndrasy tsoloviko amin'ity telefôny ty mihitsy ohatray toa mbola feny be hatrany amin'ny vavany aza le toka sy tantely momeko azy tena tsy nihetsika akory ty hatramin'izay nefa eniko mihitsy ny nitrohany azy sy fa ahoana ary lasaiza ny arenako lasaiza ny kokolampy inona ihany koa ary zany anelingella sy alo mihitsy raha ngaloha jerena le kialakely io ka fa misy inona inona anao nanga zany rehefa miavinavina esoriko ny tampom-bavanao fa tandremo ny kikikeo ok ve ho ay ao ary kay kokolampy fa taiza ny nafantaranao an'izany anarany zany aiko tsara zany raha toara miseho datany ianao nefa tsy mahery no za akory tsy azoko hery ny maisiny zany tsisy dikany sady tsy mandaitra amin'izay manao marina jereo ny hoe volanao raha misy atsony maninona tsara zany jereo andraso aloha jereko ty sakosy ty andraso voaiko ny fermeturany oay maty amarina to vovoka be ny ato anatao tena iza to aloha volako rikalanyty aza manao sangratsy ianao aiza ny volako lazao marina fa tsy teo fatika eto ianao lazao marina ory tsoary ahoana ndao vonjena fa mitady diavy papa ho vonoana angela vehivavy ao mangina aloha ianao fa mbola mifanazava reo andefaso mesazy aloha inspecteur nary de say vodidin'ny ekipa rehetra ny trano ok ary hoay valisoa tena tsisy réseau mihitsy aty marina tsy mety lasa le mesazeko valisoa ahoana miresaka nga ianao jereo fa kendainy radoara ho le vehivavy manonona ny arenako ka lazao ary marina lazao marina angany ianao lazao marina aiza ny nataonao volako valio
Anga anary ny tenena ary. Avotsotro kely dia mitenena. Hainao ve hainao ve hoe iza moa zany kokilampy? Fa ianao ve manatsy fanahy mihitsy e, han? Zavatra fampiasako ve dia tsy ho haiko aminao e, han? Fantatrao fa tsy ianao mampiasa azy. Fa ahoana ary, han? Eno tsara ary a. Eno tsara. Ianao e. Andrasoloakaina kely. Sao dia mila kendaina indray. Oka. Kokilampy dia kalan'oro. Toerana iray eto Madagasikara misy ny fohibeny. Dia maninona? Izy io dia manana hery maizina. Sady hery hafa mihitsy satria izay baiko ny avy any no ataony. Eny haiko izany. Ny anahy io zao a nalaiko mpangalatra. Vola be no nomeko any dady vao azo io a. Fa ny tsy azoko dia hoe Ka ianao nge tsy mena anahy mihitsy fa tonga dia mitsatsainiko foana. ka inona re? Zao a. Eh. Raha vehivavy ny maka an'io kokilampy io dia tsy maintsy lahy zany kokilampy azony. Fa raha lehilahy maka azy dia mazava ho azy fa tsy maintsy vavy zany ny kokilampy alaina. Noho izany a, ny lahy fady lehilahy, ny vavy fady vehivavy. Han? Zany e. Ahoana tsara. Tena tsy azoko mihitsy izany e. Maninona tsara? Ela be zany fa zao e. Efa vao ho tafaty ny kokilampinao ka tsy mandaitra intsony. Inona tsara? Raha tsy hoe miverina any amin'ny dady nga ianao. Noraisiko matsy ilay tandroko nisy azy tamin'ilay tratranao iny e. Fanamiko mihitsy iny. Ala ratsy ty. Dia lasa izy fa fady vehivavy. Dia ny zavatra nataony a. Raha nasaina nangalatra izy dia miverina any amin'ny tompony zavatra rehetra nalainy. Mazava. Tena maty a. Tena very a. Lozako. Nosombainao ny arenako. Tena matiko ianao rangahy. Ianao mihitsy manimana ainako. Ndasy fa tena leo manan-kenda an'ity afa aloha tonga dia ty antsy ty mihitsy namonoko an'ity. Atao vavaka farany. Alatsao moramora ny antsiny radoara. Ohatra e? Efa voadidina ny trano. Tsy misangy izay a. Oay le ty e. Fa ahoana rajoary a, han? Tsy fanavitra intsony izany tsika. Tsy azoko mihitsy fa ahoana izao e. Ny asako no ataoko fa mialatsiny e. Eny e, dia ny hevitra izany alafa ho afamaina amin'izao, han? Aizy valosoa. Tia e. Ny zanako. Tena menatra anao ary papa. Tsy napoiziko. Ay dia vola alatra ny namelomanao anay sy mahoatra izay. De plus mbola mpanompy sampy ianao. Eniko daholo sady hita amin'ny masoko ny marina. Ianao zany loharanon'ny puran'ilay fangalaram-bola mistera tamin'ilay orinasa iray teto Andrenivohitra iny. Brigadier. Oento izy. Andrasoloha valosoa, andrasoloha. Enoy aloha. Efa nilazainy Joary ianao ve aloha hoe toerana fanaovana iny ty toerana ty e, han? Ahoana zany Joary? Tsy mbola nivalianao marina anie ilay fanontaniako hoe ahoana no nahitanao an'ity toerana ity e? Mifona valosoa. Miaraka ity fa tsisy mandeha seul zany eo a. Tsy afa be leo zany ela. Haiko ny toetranjanako mantsy. Valosoa, mifona ao a. Efa tsy nataoko tsongy ilay izy e. Efa najaniko hatramin'ny fotoanan'ilay rahantsika. Any amin'ny birao fanazava e. Io koa eto andro zalahy. Sarindra. Sarindra. Mifoaza amin'izay akia. Tena mbola reraka be kiza. Ndao aloha edina hisakafo fa efa miandro eo izay maman. Eny ary. Ao, petrapetra akia. Dia aza mihafahafa io sakafo. Misaotra. Sarindra. Ahoana tompoko? Araka ireny zavatra mitranga ireny aky dia tena mifona amindry za. Tena diso a. Izao ianao sy radoara saika mifamototra. So fa nisakana ny lahatra e.
raha toara mihitsy ny ratsy fa tsy ianao ka antomola tsy mahay miaina. Efa nresaka tsara izay sineny talohan'ny akarako taty Antananarivo. Mipetraka ho zaza sary foana ninina mitranga. Aza manao an'izany aky zandriko ndry ary misitraka amin'ny mahazanako papahatsiakotsika roa. Tsikiry valisoa. Alolofa fahakeliny ranomasina. Hiezaka mafy mba hiotra amin'ny fiainana. Efa mba nareo daholo ny ato. Ary efa mba nanao soanay koa maman hiata. Izay tsy voavalinay naoviana naoviana. Efa tratrako ihany koa ny tanjoko ka tsofi rano hamonjy ny reniko any Manakara. Fa ahoana tokoa moa izany nalalanao fa arainao raha doary e. Ka izay niaraka voalohany ange namonjy hotely e. Dia niasa saina be izy. Tsy hitany akory ny savako ny portefeuille. Saika angala-bola ohatra ny fanao koa. Kay kara-panotro no hitako voalohany. Tena taitra be mihitsy nahita le anarana. Dia nalaiko sara aloha. Dia ahoana ny tonga dia nalalandry hoe raha interaka ndry izy? Nalefa nody fa akasaina hono izy. Dia lasa nanontany aneny dia izao tonga ty izao. Amaly faty azy mihitsy ny atonatongavako taty. Enjana indray izany ka. Ndao amin'izay fa taraiky e. Efa amin'ny fito sasany izao. Eny tokoa, ndana amin'izay nareo ka. Mifona riary valisoa. Mamelahy ary mbola ataonao inona ty any io mpanimba fiainan'olona io e Izao no izy ry papa inona? Io sarindraminy. Zanakao sy ny ivo sekreteranao taloha io. Zanako hoe Ie. tsia mandanginareo hoe vehivavy nanimba fiainan'olona io tsy zanako zany raha io Mora ringa lehibe ahoana ny anaovako mora zany. mariny e. Mitominy mihitsy aloha fa ty amintsika daholo ny mason'ny olona. Marikiriko anana mijery anareo azy. Any amin'ny fitsarana miona. Za mantsy mivavy olombelona. Valisoa, dia sahanao ve? Valisoa, zanako mifony e. Sarindra, zanako. Olo tiako ianao ka. Ary kokoa lampy aiza mila vola mila vola. Kokoa lampy. Izao ve ny afaranao sisy? Zanako. Okizay zoky misamby tsinjanona fafiny io e. Za mila vola ka. Efa petraka loatra koa ny raha tsy nataony. Sao ny tonga amin'ilay fitenenana hoe Nivo. ela ny toratorana. Mila vola, mila vola. Natolotra malay misaraka groupe anareo teo ilay tantara indray miaina mitondra ny lohateny hoe ela ny toratorana. Tantara nosorata amin'ny ora lamendrika vity. Novelomy Vero Anitra, Lina, Lisy miaraka tamin'ny Tovo, Zaka ary Prinsia. Nandra fiosana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio Niprod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.